Salama daholo, androany sika de ndao raha hiresaka ny vaovao izay malaza ao amin'ny tapazotsirasira Facebook ao amizao fotoana izao mahakasika ny famoahana HCC ny vokatra fifidianana ofisialy izay ho atao amin'ity herinandro ity. Raha ny voalaza hatrany tamin'izay fanambarana izay dia amin'ny 17 Jona ho avy zao amin'ny 10 ora maraina no hamoaka ny vokam-pifidianana ofisialy ny HCC. Ka noho izany dia maro sahady ny voaka rehetra manerana ny nosy miandry an'izay fivoahany vokatra ofisialy izay hovoaka na HCC izay. Itsindanan'izay moa ireo kandida rehetra izay nirotsaka vidina nandritra izay fifidianana sombamboaka izay dia ao anatin'ny tebotebo tanteraka amin'izao ankehitriny izao ny amin'ny hoe mety mbola hivadika ve ny salanisa izay hazon'izy ireo sa hijanona amin'ilay efa navoaka ny seni tamin'iny ilay vokatra vonjomaika navoaka teo alohiny. Ka izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny sainatsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sesy tamatavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny HCC moa dia tompony teny farany amin'ny famoahana an'izay vokam-pifidianana ofisialy izay amin'ireo karazana fifidianana rehetra izay hita manerana ny nosy toy ny fifidianana ben'ny tanàna izany ny sombam-bahoaka ary ihany koa ny fifidianana ny filoham-pirenena satria izay ny adidy manandraikitr'izy ireo ny mitsara ny rariny sy ny hitsiny ary manafoana ireo bureau de vote izay nahitana hosoka na koa fangalaram-bato. Ka noho izany dia mety ho hisy fiovana lehibe ny vokatra vonjomaika izay efa navoaka ny seni na dia efa niezaka nanisa sy nanao tombatombana an'izany aza ny seni talohany hamoahan'izy ireo vokatra vonjomaika izay fa rehefa tonga eny amin'ny fitsarana avy mombalana lampanirana avokoa ireo fitirina sy fitarenana rehetra izay voaray manerana nosy dia mety hampiova zavatra izany ary mety hiafara amin'ny fanafoanana ny vato azo tamin'ireo bureau de vote izay tena nahitana trangana fangalaram-bato sy ny hosoka izay. Ka eo indrindra no mety hahadisy fanantenana ny olona maro raha toa ka miantehitra tamin'iny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seni iny fa mety hitsimbadika amin'iny ny zavatra misy eo. Ny raha nahita sy ny raha nahalala fa samby nanao fanambarana avokoa ireo kandida rehetra izay nofidina farany teo ireny fa nisy ny hosoka sy halabato izay hita manerana nosy ho izy ireo ary samy nilaza fa hametraka fitoriana tany amin'ny HCC avokoa izy ireo ary samy nilaza ihany koa fa hitondra ny proof izay nimpetratanan'izy ireo na ny video izay voarain'izy ireo zany miaraka amin'ireo vavolombelona rehetra izay nanaiky hijoro vavolombelona amin'izay fisiny hosoka sy ny halabato izay moa ireo kandida rehetra ireo. Ka teo indrindra no niteraka resabe amin'ilay hoe iza tokoa ny tena mangalabato ny mpanohitra ve sa ny ao amin'ny fitondrana sa ireo antoko tsy miankina hafa fa satria izay moa ny resaka mandeha jiro amin'ilay hoe misy ny halabato ka tsy fantatra ny tena nanao an'izany ary samy milaza fa tsy nanao an'izany ny andaniny sy ankilany eo ihany koa ny samy milaza fa manana profo fa mana profo ny andaniny no mangalabato ary ny ankilany no mangalabato. Ka anjaran'ny HCC no mamakafaka sy mamantatra an'izay tena nanao an'izay halabato zay amin'ny alalany ireo proof rehetra izay tonga ny ampelantanin'izy ireo eny mialohany hamoahan'izy ireo an'izao vokatra fifidianana ofisialy izao. Ka mety noho izay fijerena an'ireo proof rehetra izay mihitsy no nahatonga ny HCC somary tara ny famoahana an'izay vokam-pifidianana ofisialy izay. Raha toa ka tamin'ny andron'ny 17 Mey isika no nanao an'izay fifidianana izay dia ray volana latsaka kely aty aorina izay vao nanapa-kevitra ny HCC fa hamoaka an'izay vokam-pifidianana ofisialy izay amin'ny andron'ny 17 Mey izay manomboka amin'ny 10 ora maraina eo anatrehan'ireo kandida rehetra izay hita manerana ny nosy moa no hamoahana an'izany vokam-pifidianana ofisialy izany. Matoa izany no somary niandry an'izay ray volana latsaka kely izay vao nivoaka an'izay vokam-pifidianana ofisialy izay dia maro ireo asa izay niatrehany ireo rehetra ampitsara tao amin'ny HCC izay satria noho ny hamaro n'ireo fitoriana rehetra izay tonga teny ampelantanin'izy ireo ka niezaka nanadiady sy nijery ny tena marina sy ny tsy marina amin'izay fitoriana rehetra tonga eny ampelantanin'izy ireo mba hialana amin'ny mety ho fahadisoan'ny vokam-pifidianana izay ivoaka eo.
koa satria maro moa ireo zay kandida nilaza fa tsy hanaiky nivoaka mpifidianana vonjomaika izay nivoaka izany hoe izay navoaka ny seni satria milaza fa manana proof izy ireo ary ny rahantsika nahita moa tsy vitsy tamin'ireo kandida mihitsy no niseho ainao manjery mihitsy ny resaka mahakasika an'izay fangalaram-bato izay nisy tany amin'ny distrikta izay nirotsahan'izy ireo avy teo ihany koa ireo solotena ny ponina izay niezaka niaro ny safidimbahoaka izay nananganana any fikambanana ilay antsoina hoe KMSB moa izany hoe komity miaro ny safidimbahoaka izay nilaza mpahabe maso fa tsy manaiky ny tsindry sy tsy manaiky ihany koa ny halabato izay hita fa miharihary nandritra ny fifidianana ary tsy manaiky ihany koa ireo tsy fanarahandalana rehetra na taloha na nandritra ary natahorirana fifidianana izany ka aoka ny safidin'ny vahoaka ho izy ireo no harahana antsaka ny siandavany fa aza misy disoina na ny kely aza ny safidin'ny vahoaka tsirairay ka mety izay antony rehetra izay no nahatonga ny HCC somary tara ny famoahana an'izao voaka mpifidianana ofisialy izao mba hialana amin'izay mety holonilony na koa savorovory izay mety ho ateraky ny fivoahany voaka mpifidianana izay ofisialy mivoaka eo satria samy nilaza fa nahita ny hosoka sy ny halatra ny kandida tsirairay ka mila dinihana antsaka ny siandavany izany mialohany hamoahana an'izany voaka mpifidianana ofisialy izany mba hialana amin'izay mety ho fahadisoana na koa mba hialana amin'izay mety hoe ny olona tsy tokony ho lany no lasa lany tampoka ao indray moa ireo mpanarabaovao sy ireo olom-pirenena rehetra no mametra-panontaniana amin'ilay hoe nahoana no tsy navoaka talohan'ny fetiny 24 jona ny voaka mpifidianana fa nosafidiana navoaka aorian'ny fankalazana ny fetiny fahaleovantena izay mety ho antony maro no antony tsy namoahana an'izany mialohany fetiny fahaleovantena izao raisitsika ohatra fotsiny mety ho fiarovana an'izay mety ho savorovory na koa lonolony ho an'ireo kandida izay nihevitena fa holany ka mety tsy holany rehefa voapirofo fa nisy tanteraka an'izay halabato izay ka sodia hiteraka korontana ka hanimba ny fety mpirenena izay isan'ny fety manatantara ary fety tena isan'ny masina no sady tokony hajay ny tsirairay izany fetin'ny fahaleovantena izany ao koa ilay fitenenana manao hoe manam-potoana ny zava-drehetra efa izay 17 jona izay moa no fotoana izay ny fanomezana izy ireo avy satria ny manao zavatra tsy mora ary ny manao mora tsy zavatra ary asa fitsarana izany dia asa tena isan'ny sarotra no sady saropady mba hialana amin'ilay hoe so dia mitongilana na koa lazain'olona fa mitongilana amin'ny fitsarana ka eo indrindra no mahatonga an'izay mila fotoana lavalava izay mba handinihana lalina an'izay resaka fitsarana izay satria ny mitsara dia tsy mba miandany amin'ny atseroa fa ny mitsara dia miandany amin'ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina hatrany izay moa no mahakasiky ny ambangovangony amin'izay fivoahany voaka mpifidianana ofisialy izay tompoky lasy tompoky vavy ka manasantsika rehetra ho tony hatrany eo ampiandrasana an'izay voaka mpifidianana ofisialy izay na de eo aza ny tebiteby maro isan-karazany ho an'ireo rehetra izay norotsaka fidiana sy ireo rehetra izay piaradia amin'ireo kandida izay noheverin'ny faholany izay manana finoana ary manana fatokisana hatrany fa raha toaka nanao ny marina ianao dia tsy tokony tebiteby fa ny marina tsy mba maty ka azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amintsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tonga tao atagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa